Falmerabatsika rehetra indray aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity manona fedanan'ny tompo amintsika rehetra izay tonga eto izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa dia miaraba aminaran'i Jesosy. Sotran'ny tompo indray tsika mbola tafaraka dia mbola tafahoana. Amen. Dia amin'ny fotoana rehetra izay rahantsika tahaka izao sy ampatsiahivanao ny anaran'ny tompo dia amangy anao amin'ny teniny indray izy. Nao mba ifampilaza kely amin'ny eo akaikitsika hoe amangy anao amin'ny tenin'ny tompo hoe. Amen. Ary satria voatselitsika nankalaza Pasika fahatsiarovana dia ovaketsika ny Romanina 9:9. Vaketsika manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Lavalava kely fa tsy manino. Romanina 9:9 ka hatramin'ny 10. Toy izao no lohateny eo amin'ny soramandry: ny fafany mino an Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy. Inona ary no lazaitsika? Mba hitoetra amin'ny ota ihany va isika mba hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no velona aminy indray. Tsy fantatra rehefa fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Jesosy Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Dia niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty kosa tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa isika amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia efa niaraka nomboana taminy animbana ny tenany ota mba tsy hampotsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty tsony izy, tsy manan-kery amin'ny tsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. 10. Ary eo ko tahaka izany ianareo ka ny tenanareo dia ataovy efa maty amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra kosa ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Hoy atao hoe fampizarintsika zavatra tsy mifanalavitra resaka Pasika izany. Ny antony raha lasina bavy dia marobe ny olona tsy mahafantatra ny zava-miafina, zava-daliny ity resaka fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany ity. Amin'ny olona ny resaka Pasika dia fety ankalazaina. Amin'ny olona ny resaka Pasika dia lundi de Pâques andeha hitsangatsangana, sakafo tsara, akanjo mety tsara sy ny sisa rehetrarehetra. Fa tsy fantatry ny olona mihitsy hoe inona io Pasika io. Tao amin'ny zanak'Israely dia manana taom-baovao anaky maromaro zanak'Israely, anankitelo na anankefatra tsy tadidiko. Dia ny taom-baovao ofisialy dia mitovitovy amin'ny neniny calendrier atsika ihany. Fa ny taom-baovao manaraka kosa ny andrareo dia manomboka amin'ny tapa-bolana melohan'ny Pasika. Dia mitotona amin'ny Pasika io ny fotoana izay nivoahana teo amin'ny tany Egipta. Melohan'ny nivoahana amin'ny tany Egipta raha lasaina bavy dia zavatra tsy maintsy natao dia ny instruction nomen'Andriamanitra zany nalefa ny loza 7 izay tsy dia misy resaka fahafatesan'olona loatra. Fa teo amin'ny loza 10 kosa dia nisy amin'izay ny fahafatesana. Dia inona moa ny zavatra nitranga sy ny zavatra niseho tao amin'ny zanak'Israely? Ozy Andriamanitra hoe zao ny afaro ny zanak'Israely ozy izy: anio alina ianareo no hiala eto Egipta. Dia rehefa hiala eto Egipta ianareo dia andalo aminareo melohan'ny ialanareo dia isy fahoriana eto Egipta eto. Ho avy ny anjelo fahafatesana andalo isam-baravarana ka amely ny Egiptianina rehetrarehetra akozy izy, manomboka amin'ny lamatoany izay mifatotra ka hatrany amin'ny lamatoany izay andova fanjakana. Ny lamatoa rehetrarehetra, ny biby fiompy rehetra naiza dia ho faty avokoa. Fa zao kosa eo aminareo kosa dia tsisy ho faty eo aminareo, fa nisa tokantrano dia samy hamono zanak'ondry iray avy dia ho apetraka eo amin'ny tolana sy ny tatao-baravarana. Zany hoe melohan'ny voahana ny Egipta
dia misy vidiny tsy maintsy vidiana. Misy vidiny tsy maintsy vidiana. Ny Egyptianina dia nandony vidiny tamin'ny alalan'ny zanany, fa ny Israelita dia nandony vidiny tamin'ny alalan'ny zanak'ondry, tamin'ny alalan'ny ondry. Dia nankalazaina amin'ny Pasika izay fandalovana, izay mantsy ndika amin'ny Pasika fandalovana, Passover, fandalovana. Ny olona taty aoriana no namadika letara lasa hoe Easter indray ny anarany, fa ny tena hevitra ny Pasika dia Passover, fandalovana. Dia rehefa nandalo ny anjela fahafatesana dia nahitany raty eo amin'ny tolana sy ny tatao am-baravarana izy, dia tsy niditra tao amin'ny zanak'Israely izy, fa tonga dia nandalo fotsiny, izay mafandalovana azy. Dia nahazo ny voaka amin'izay ny tany Egypta ny zanak'Israely. Aty amin'ny tantara amin'izay fanazavana, satria ny zavatra mila fantatritsika ao anatin'ity fizarazaranyity filazantsara ity, dia ny Matteo, Marka, Luka, Jona dia misy tantara, dia misy fampianarana. Miditra amin'ny apôstôly tsika, asan'ny apôstôly, dia misy ny fizarana amin'ny resaka fiainan'ny fiangonana, ary miditra amin'ny epistily tsika fanazavana amin'izay ny fandehan'ny zavatra rehetra. Dia ny epistily no manazava hoe maninona Jesosy ny tsy maintsy maty, ary tsy maty izy Krismasy, tsy maty izy Pentekosta, fa maty izy Pasika, satria io ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Ny fivoahan'ny Israely tao amin'ny tany Egypta dia tsy azo natao teo amin'ny loza voalohany. Teo amin'ny loza fahatelo Farao dia efa nanomboka saika abandonne, satria feno sahona hatrany anaty vilany, na ianao tsy eo amin'ny toerany ary hoe tena mazinoara enjana be ty, feno sahona hatrany anaty vilany, hatrany anaty ondana, tsy isy atoriana nge zany. Fomba mitady Yesu ny ianao dia goquek. Dia nanomboka tena ozy Farao hoe tsy milamina ty resaky ty, alao alefa ny zanak'Israely. Fa rehefa mamaky ianao amin'ny bokin'ny Exodus dia ina zavatra nitranga tao? No amafisin'i Jehovah ny fo Farao. Farao saika andefa, fa ozy Jehovah hoe non, tsy zao, mbola voatelo zay. Nalefa ny manaraka moka, narefa ny manaraka lalitra, nalefa ny manaraka vai, tratra ny vai daholo Egypta, nalefa ny manaraka ny latsaka ny avandra, nalefa ny manaraka ny aispito. Farao efa leo tanteraka, efa te andefa. Fa isaka mampiantso amin'ny Mosesy izy hoe mandeha any ianareo, mandeha dia Andriamanitra manamafofony, non, tsy mahazo mandeha. Anio leo indray ny décision anao iny, dia tsy mahazo mandefa ny Israely ianao. Izy Andriamanitra niresaka hoe rahatrizay ahako no namely anao mba mivahoaka anao, efa ripaka ianao, tsisy trasinao tsony eto amin'ity tantara zao tontolo zao ity, fa ny antony nampaharetako anao dia mba ilazana ny asako hatrany am-paran'ny tany. Tonga amin'izay ny loza fasivy nampiomany Mosesy ny Israely ho avy amin'izay Jehovah. Dia zao nareo mba hialalay fahatezeran'Andriamanitra, satria fahatezeran'Andriamanitra io zavanitranga io, mba tsy hetraika aminareo ny fahatezeran'Andriamanitra dia lasa ianareo mamono zanak'ondry ray avy. Dia ataonareo eo amin'ny tolana sy ny tatao-baravaranareo zany, ary io zanak'ondry io dia hoaninareo, ary fihinanareo anazy dia tsy andrahonareo izy fa ho atsatsika, dia hoaninareo izy dia tsy avelanareo izy tramaraina izy, fa raha misy tramaraina dia ho dorana, ho levonina amin'ny afo zany. Dia mila mivonina amin'izay nareo, anaoviny kapa, dia lasa ianareo mandeha fa hiainga alina isika. Ny sariny tantarany zanak'Israely raha lasa nabavy atao amin'ny testamenta vaovao, dia ny sariny fanafahany Jesosy Kristy, ny sariny fivoahany zanak'Andriamanitra kosa. Eto andaniny testamenta taloha, zanak'Israely Egypta ho any amin'ny tany Kanana, tany vaovao, tany tsy fantatra izy ireo, fiainam-baovao, fiainana tsisy nalala no momba azy, satria ny razambeny efa 400 taona ny ala tao. Ato ankilany tantarany ny olon'ny Kristy zay tsy mahafantatra zany fiainana tsy ao anaty fahotany zany, fa fiainana misy fanameloantena, fiainana misy faharariana ao amin'ny fanahy, misy areti-panahy. Ny olombelona rehetra dia mila fantatrao fa misy areti-panahy avokoa, fa ny olona tsy mahalala an'izany
fa ny fantatry ny olona dia aretin'ny nofo, ny fantatry ny olona dia aretin'ny saina, ny fanatry ny olona dia aretin'ny paosy. Misy marary ny paosy dia tsy ambinina rabola mihitsiny, tsy mety mahazo vola, tsy mety matazona rena, marary foana, manao azao tahaka ny zavatra rehetrarehetra zay hitany eto amin'ity zao tontolo zao ity. Zay ny atao kilan'izay. Ny fivoahana avy eo amin'ny tany Egipta dia tsy nafanontan'ny fahotana. Tadidio tsara fa conséquence ny fahotana, vokatry ny fahotana daholo ny fahoriana rehetra zay hitantsika. Fa tsika olombelona sensible be tsika ny amin'ny fahoriana, fa tsika tsy sensible ny amin'ny fahotana satria tsika mitoetra ao anatin'ny maizina. Rehefa mipetraka ao anatin'ny maizina ny olona dia tsy sensible izy ny amin'ny maizina afo kizy ary ao anatin'ny maizinako. Maninona izy no sensible amin'izany? Fa ny mazava mampasensible azy rehefa ao anaty tranomaizina ianao zao voainao tampoka io varavarana io, tonga amin'ny mazava, tonga dia jambena amin'ny masonao, tsy tianao le izy, io any anio. Ianao mba matory maraina iny, vakansa zao ny andro, misy mamokatra tampoka andro idao, tonga dia any aminao daholo le masoandro rehetrarehetra, akatony aingy anio. Fa rehefa ianao no mitoetra ao amin'ny mazava, na voaka eo ivelany ary ianao mahita amin'ny mazava, tsisy olana aminao le izy marasesa diso. Mba hivoahan'ilay olony zao tontolo zao zay tsy iza fa isika fahiny mifindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny sotra masina hoe lay nitondra anareo niala avy tao amin'ny aisina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia tsy azo afindra fotsiny amin'izao, tsy azo vonjena fotsiny amin'izao, fa tsy maintsy misy prix à payer. Ny vahoaka Egyptiana dia ny payer ny prix. Hoy izy sotra masina milaza hoe ny vidin'ny fahotana. Hoy izy sotra masina milaza hoe ahoana moa le fomba filazany an'iny? Ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Le salaire du péché c'est la mort. Ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Ny Egyptiana mipaye an'izay zavatra izay. Ny olona zao tontolo zao rehefa tapitra ny tantaran'izao tontolo zao dia hipaye ny vidin'ny fahotana izy, vidiny mampanota azy izy. Fa ny zanak'Andriamanitra kosa nomen'Andriamanitra opportunité, nomen'Andriamanitra fahafahana. Dia inona nataony? Andriamanitra no nipaye an'le izy. Lay zanak'ondry no nisolon-toerana an'ilay vidim-pahotana. Tadidio tsara ty zavatra ty tao Egipta mbola tsy nisy resaka hoe atero fanatitra ohatran'izao ho an'ny ota, mbola tsisy an'izany efa mifindra ny ala tao zareo, zay vao nazo ny dity folo, zay vao nazo ny lalàna 3,700. Nilaza taminy hoe rehefa manota ianareo dia zao avy ny ataonareo, rehefa tiany ataonareo dia tahaka an'izao, isa-taona ianareo mila manao an'izao, ity vanim-potoana tahaka izao nareo mila mandeha manao fivahinianana masina. Fa fony ry zareo mbola tao Egipta, tsisy lalana ninina tao. Ny Israely dia nanao zay tiany atao tao Egipta. Fa rehefa tonga amin'ny passage dia ozy Andriamanitra ndana maka ondry daholy, dia io ondry io vonono dia apetaka eo amin'ny tolàna sy ny tatao-baravarana ny rany, dia rehefa andalo ny anjely fahafatesana mahitan'io izy dia tsy hamonanareo izy. Jereo le condition, izy tsy niteny hoe manaova endry tsara mandritra ny tapabolana, izy tsy miteny hoe miova fanao atoato, izy tsy miteny hoe avereny ty dia aza atao tsony zao, dia samy mivavaka be, dia samy manao an'izao, dia samy manao an'izao. Fa ozy izy fotsiny hoe mangala ondry sahabo heritaona osory mitolàna sy ny tatao-baravarana, dia rehefa vita izay zavatra izay dia andalo anareo fotsiny ny anjela fahafatesana. Mety tsika atao anatin'ity tantara ty amin'izay mbola ho tsara ve ianao aloha? Ohatra mety be dia be mantsy le manelingelina anao. Mety tsika atao anatin'ity tantara ty amin'izay. Ny nanolorany Jesosy ny ainy teo ambony hazo fijaliana raha lasiana-bavy dia hipaye ny vidiny fahotantsika, ahafahantsika ozy izy ilay soratra masina miala amin'ny herin'ny ota hanamasinana anazy. Ny olona dia tao Egipta, Israely. Isika dia tao amin'ny fahafatesana, tao amin'ny fahotana. Ny conséquence ny fahotana dia ny aretina. Ny conséquence ny fahotana dia ny loza. Ny fiainana manahirana rehetrarehetra, ny zavatra sarotra rehetra, ny arerahan-tsaina rehetrarehetra.
zay aina ny olombelona, zay mampitaraina ny olombelona, zay mampitomany ny olombelona, conséquence ny fahotana daholo reo. Fa ny olombelona tsy mahafantatra an'izany dia inona ny zavatra tediaviny mafy, ahoana ny fomba mahana n'ilay olana miseho ety ivelany. Izy tsy mitady hoe inona ny fototry ny olana, tahaka ny olona marary ihany. Ny olona marary tsy mitady hoe inona ny fototry ny olana. Ny dokotera no mikariko an'izany hoe zao ange ny olany, zao ny tena problema mampatonga anao marary foana io. Fa ny olona raha ohatra hoe marary andoha izy dia inona ny fanafodiny aretina andoha, zay fotsiny ny azy ny ilaina. Marary maso izy, inona ny fanafodiny ny arety maso. Raha mbola azo atao dia azo atao tsindrona le izy, fa ataovy comprimé. Farafaratsy indrindra pomady, farafaratsy indrindra suppositoire. Fa le tsindrona marary be. Fa ny dokotera mahalala hoe ny fototry ny olana no tokony tsabona, fa tsy le zavatra miseho ety ivelany. Ny fototry ny olana dia ny fahotana. Ny vahaolana tokana dia ny fanafoanana ny fahotana. Na rehefa lalàna nefa tsy mety le izy, na vita fotsiny lalàna nanakana ny olona tsy anota. Rehefa mametraka lalàna ianao hoe tsy azo ataony manao zavatra anankiray fa voasazy ianao, voadariko ianao, dia vitanao fotsiny manakana an'le olona, tsy anao an'le izy. Raha olona maloto ohatra hoe tsy azo ataony manao maloto eto, dia vitanao fotsiny manakana an'le olona, tsy anao maloto eo. Fa tsy vitan'iny lalàna anao iny lasa madio le olona. Hoe satria voadariko raha manao maloto hoe tena anao madio manomboka androany. Tsy possible zany. Fa ny possible fotsiny tsy anao maloto eo izy, satria izy matahotra voadaroka na matahotra vondiana, fa lasa izy andeha kisaka rika lavitra ry, andray izy manao maloto. Fa tsy miova ny ao anatiny. Ny lalàna ny didiny fampitahorana maro isan-karazany dia tsy maova ny ao anatiny raha olombelona. Ny karazam-pivavahana tsy maova ny ao anatiny olombelona. Ny hetsika maro isan-karazany tsy maova daholo na inona na inona. Symptôme fotsiny ihany ny ambomboarintsika ety ivelany. Dia ezahantsika aseho hoe efa mety ny fiainako, ezahantsika aseho hoe efa ohatran'izao, za efa tahaka an'izao, za efa mety ny fekanjoko, za efa mety ny fiogoko volo, efa tsy mandoko volo tsony aho. Raha lehilahy dia efa tsy lava volo tsony aho, efa nataoko mifanaraka amin'ny eny daholo be ny voloko. Raha vehivavy dia mifanaraka amin'ny fomba fijery fiarahamonina, ny ivelany. Fa le ao anaty tsy voaova. Nomen'Andriamanitra ny zanany, dia ozy izy mivakentsika teo hoe ao amin'ny andinin'ny 5 fa raha nampiraisina tamin'ny endrika fahafatesantsika dia ho tahaka izany koa fitsanganany. Fa fantatsika ozy izy fantoentsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny animbanany tenany ota, mba tsy hanompotsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Laizanak'ondry no vonoana dia tonga dia mahazo mandeha fotsiny Israely. Izay zany le endrika ivelany. Fa laizanak'ondrin'Andriamanitra no vonoana dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'iny, ozy izy Sotra Masina mivakentsika teo hoe nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika. Izany hoe ity izao dia mino fa ianao ihany koa dia nampiraisina tamin'i Kristy. Melohan'ny idirany teo iantonany teo ambony hazo fijaliana dia nampiraisina taminy ny olona hovonjena rehetrarehetra. Zay olona hovonjena rehetra. Ozy izy Paul miresaka ao amin'ny Galatiana 2:20, niara-voaomby tamin'i Kristy ingy aho teo ambony ny hazo fijaliana, ary tsy izaho intsony anety velona hitanao ity, fa Kristy Jesosy no velona ao anatiko. Ny vatako no hitanao, fa za efa miara-voaomby tamin'i Kristy teo ambony ny hazo fijaliana. Melohan'ny idiran'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra, teo a Golgota, izay atao hoe karandoha. Melohan'ny iantonany eo ambony hazo fijaliana dia niakatra izy teo Getsemane, niara-mivavaka tamin'ny mpianany. Rehefa mivavaka teo Getsemane izy dia inona ny zavatra natao? Tahaka ilay opération nampitondraina ny zanak'ondry, ny fahotana. Dia tahaka izay koa nampitondraina ny zanak'ondrin'Andriamanitra, ny fahotana izao tontolo izao. Iza le zao tontolo izao? Tsy ireo olona rehetrarehetra hitanao ireo,
fa olona ozy izy misaotra masina ny laza hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy mandeha automatique zany fa tsy maintsy vonoina aloha le natiora-panota tao anatintsika. Dia ozy izy ilay vakentsika teo fa vatantsika fa nitoentsika taloha dia niara-nomboana taminy hanimbana ny tenany ota. Misy tenany ota ao anatintsika ao. Zany mahatonga antsika manota foana. Zany mahatonga antsika na dia manapa-kevitra hoe za anao ny tsara dia tsy ny tsara izay tiako ny ataoko ozy Paoly, fa ninona ny ratsy izay tiako tsy tiako ny ataoko. Raha ny ratsy izay tsy tiako ny ataoko dia tsy zany manao azy fa ny ota izay mitoetra atao anatika. Dia ozy izy Paoly indrisy olo mahantra indrindra. Tsapan'i Paoly fahanitrana tany anatiny satria na dia niezaka tahaka n'inona ary izy. Tsy vitany volontény, tsy vitany décision-ny. Fatany hoe zao no tokony atao, zao no tokony atao, zao no tokony atao, fa tsy mety le izy. Lay tokony ataon'ny tanany, vita ihany no mifehy ny tanany. Vita ihany no mifehy ny maso indraindray. Vita ihany no mifehy ny sofiny, vita ihany no mifehy ny vava. Fa lay eritreritra tsy voafehy mihitsy. Dia ozy Paoly indrisy olo mantra. Izy zany anafaka amin'izao fahafatesany zao. Misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Nafindra taon'i Jesosy lay mampanota ako. Enonao tsara ako a? Enonao tsara ako aloha. Le mampanota teo a Getsemani, le mampanota ny eglizy ny Kristy teo a Getsemani, dia napetraka tao amin'i Jesosy avokoa. Dia rehefa mivavaka izy dia nitete tahaka ny dinitra ny atsemboany, tahaka ny rà ny atsemboany. Nirotsaka olona mivavaka, tsy haiko ianao rehefa mivavaka ohatry zany hoe any tokotany ianao no mivavaka ny andro mangatsika fa mitete ny atsemboanao. Tsy normal zany, tsy normal zany. Ozy izy manam-pahaizana rehefa mandinika ireny tantara ireny Jesosy efa voan'ny tuberculose io Jesosy nareo io, zay mampatonga ny rano io fangaro rà, ny rano io na rano mifangaro rano. Zany nampatonga ny ohatran'izany. Fa natonga ny rano ny atsemboan Jesosy nitete tahaka ny rà satria nisy mpanota be dia be nampitondraina azy tao anatiny. Satria maninona ho afahana hiala ao Egypte ireo mpanota ireo. Amen. Any Egypte voagadra voafehy ny Farao fa tsy maintsy afahana. Iza le Farao ny azona antsika? Ny fahotana. Tsy ny devoly ny miazona antsika. Ny puissance ny devoly dia ny fahotana. Amin'ny fotoana ianao délivré du péché tsy manam-pahefana aminao tsy ny devoly. Amen. Amin'ny fotoana ny olona anankiray afaka amin'ny ota dia tsy manam-pahefana amin'ny tsony ny devoly. Za tsy matahotra devoly, za tsy isy devoly roany satria manino za tsy ao ambany ny fahotana intsony. Azonao mifandeha le izy. Fa rehefa ny olona mbola ao ambany fahotana, rehefa ny olona mbola ao anatin'ilay corps du péché, lay tena ny ota, dia mbola eo am-pelantanany devoly izy. Dia nahafahana ry ny olona iny, afaka izy vetivety, fa mbola eo am-pelantanany ihany. Afaka izy amin'ilay aretiny anankiray iny. Raha ohatra osika hoe tsy mandeha ny asany fa misy ozona ohatra, dia mety ho afaka ilay ozona. Mety ho afaka ilay ozony tsy mampandeha ny asa, fa ny asan'ny devoly hafa mbola mipetraka ihany. Ozy izy Jesosy nilaza rehefa roana amin'ny olona mifanahy iray, miala izy, fa aveo izy makany anefitra, dia rehefa ny anefitra any izy dia matsiaro hoe any ny tranoko izay, milamina tsara, mandeha miverina izy mijery, milamina tsara sady banga, tsisy inona ny ataony, maka fanafito izay ratsy kokoa noho izy ary fefarany zany olona zany dia ratsy noho ny fiandohany. Satria manino mbola eo ambany fahefan'ny ota. Tsy mahasoany olona, tsy mahasoany Israely na inona ny mijanona ao Egypta nefa mahazo an'ity karazan-javatra rehetra ity. Vao mankary zany fitaka. Zany hoe natonga ny Israely te hiverina any foana e. Te hiverina foana izy satria maninona lay fotsiny ova. Azonao? Te hiverina foana. Misy olona milaza hoe za efa mivavaka matoa ny olona mbola verina tafaverina indray amin'izao tontolo izao sy amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Misy olona enonao tantara tahaka izany mihitsiny. Nange efa vita batisa e. Afaka 3 volana izy verina misotro labiera. Tena mbola mahazo fiany tsara mihitsiny. Verina mitsangatsanga, tena mbola mahazo fiany tsara mihitsy. Verina amin'ny fiainana ratsy rehetrarehetra, tena mbola mahazo fiany. Asiko tsindro-peo mihitsy le mahazo fiany. Ary tsy voatery 3 volana fa mety 3 taona le izy vao mipotra.
tsy mivavaka tsony alaise tsara mihitsy izy teo izy sous pression raha vao tsy mivavaka zany de ohatran'izao raha vao tsy mivavaka de raha vao tsy mivavaka de ohatran'izao tafaverina ny Egypta satria maninona tsy maty le tao anatiny tsy niara-maty tamin'ny Kristy teo ambony azo fijaliany ny zavatra nataony Jesosy teo ambony azo fijaliana netiny daholo aloha ny olona rehetra zay ao aminy navesatra loatra tamin'iny ho zay ako mifampizara hoe ny olona mieritreritra hoe le amin'ny maha-olombelona atsika moa de normal be zany hoe le diakapoka tamin'iny tena mavesatra be misy an'le sary misy an'le film iny koa tena realiste be mihitsy le izy le karavasy asina taolana asina vy mihitsana daholo ny nofo rehetrarehetra de misentony olona hoe io ny tena olana fa tsy ny olana fa le teo Getsemane ny olana indrindra ino nampitaraina azy ary ino nampiteny amin'ny hoe ray eo esory amiko ity voakapoka izy fa izy tsy niteny hoe ray eo ajanony le izy fa vonina ho faty afa lomba tonga de farana naingana be fa zavela ampijalindra rehetra an'izao nasina satrotsilo izy fa tsy olana amin'izany no rorana izy tsy problème zany no tafiana akanjo volomparasy izy tsy olana amin'izany no zarazaraina ny fitafiny tsy manino zany no fatsiana izy ny lanja ny azony izy niaran'izao fahoriana rehetra zao vatany tsisy olana fa tao Getsemane izy ny teny hoe sory amiko ty kapoka ty mavesatra loatra mafy loatra fa ho tan'olona mantapitrisany tena niota ao anatin'ny olona mantapitrisany tsy maintsy hoentan Jesosy daholo de tsy maintsy babeny sady mitondra an'izay ny fanahiny zany mitondra an'le izy le amma zany tena en agonie mihitsy tena mitaraina ao anatiny mihitsy ny amma ny vatana mipilanja an'le azo fijaliana de omboana am'izay ambony azo fijaliana koa zay tsy maintsy nefara tamin'ny fahafatesan'i Jesosy le izy satria maninona izy mpanota ratsy indrindra teto amin'izao tontolo zao ozy izy sotra masina milaza hoe lay tsy nalala ota de tonga ota tsika mpanota fa izy ota lasa izy ny corps du péché lasa izy ny fahotana mandendeha noho ny amiko sy ny aminao de nomboany iny aloha de voavidy lay prix ialanao ao amin'ny ozy izy lay sotra masina teo fahafahany mino amin'ny herin'ny ota amin'ilay tontolon'ny ota amin'ilay fahefan'ny ota voavidy zay prix zay de zay vozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe niara-nomboana tamintsika aloha de niara-nalevina tamin'ny batisa isika ity batisa ambara Romana 6 ty tsy le batisa ny rano fa lay batisa lazain Jesosy ny resaka tamin'ny mpianany Jakoba sy Jona hoe ozy izy Jakoba sy Jona ozy izy ny mamany izy roa ny laza hoe rehefa mba ny fanjakanao enao de nao eo reto zanako roa lahy reto mba ny ray eo amin'ny akaviny ray eo amin'ny akavanana ozy izy Jesosy ny laza hoe tsy fantatrareo izay angatanareo mo hainareo va nisotro ny kapoka zay hosotroiko sy ho atao batisa amin'izay anaovana batisa ozy izy roa lahy namaly tsy fantany akory ny dikany hainay tompoko ozy izy Jesosy ny laza ny kapoka zay hosotroiko zany hoe le fahoriana noho ny amin'ny filazany tsara de hosotroinareo ihany ary batisa zay anaovana batisa zany hoe lay fiarahanko faty amiko ao amin'ny tontolo ara-panahy de ho ataonareo ihany fa nipetraka eo kavanako sy ny akaviako tsy anjarako manapaka an'izay fa ny raiko ity batisa izay ambarany Romana 6 ity de ny fiarahana fandevenana ao amin'ny tontolo ara-panahy ny olona rehetra amin'ny Kristy zavatra de taia fotsiny le rano aletika iny fijoroana vavolombelona fa ny tena batisa de le amin'ny tontolo ara-panahy zasenao niara-nalevina tamin'ny Kristy Jesosy ny olon'ny Kristy rehetra niara-nalevina satria maninona rehefa maty de tsy maintsy alevina maty le tena niota mort au péché de nalevina taka an'izay ihany koa le zanak'ondry zay novonoiny nohanina zay rehetra tsy lany de tsy maintsy dorana tsy maintsy levina maty tsisy tantara intsony vitsy zay opération zay vao mahazo mivoaka ny tany Egypta amin'izay ny zanak'Israely hiatrika fiainam-baovao ao amin'ny tany Kanana de tahaka izany ihany koa ny olon'ny Kristy Jesosy
miara-maty amin'ny Kristy izy, anomboana ny tenany ota, mba tsy mpanota intsony izy fa ho lasa olom-baovao, mba tsy ho ampatsahivina amin'ny intsony ny fahotany, mba tsy eo ambany fahefany devoly intsony izy sy ny fahefany ratsy rehetrarehetra, fa hiara-belona mandrakizay amin'i Jesosy ary anana fiainana vaovao miaraka amin'ny Kristy. Amen. Tsy vita moramora zany tenena amin'ny Petera hoe sao dia verinareo fa zavatra tsotsotra tahaka ny volafotsy sy ny volamena ary nividianana anareo, tsy novidiana tamin'izany ianareo. Raha ny kulturan'ny olona ankehitriny ao anatin'ny fivavahana no tenenina amin'izany, dia maro ny eritreretra hoe tena tahak'izay ilay volafotsy sy ny volamena, indra angamba menanay, izy no tena mety aminay zany. Nefa Petera matsapa ny alalany zava-bitan'ilay zanak'Andriamanitra ho azy mihitsy, ary manantena ihany koa fa ianao matsapa an'izany, fa mahantra noho ny olona rehetra ianao raha miara-mivavaka tahaka izao ary ampahafantarina n'izany zavatra izany. Nefa tsy hainao fanahinao zany asarobidiny zany, tsy tsapa ny fanahinao. Tamin'ny andro zanak'Israely taloha manana fety ry zareo izay ankalazainy mandrak'ity ny androany atao hoe Yom Kippurim, andro lehibe ny famelan-keloka. Dia ina ny atao rehefa manao an'ilay andro lehibe ny famelan-keloka, maka osy anankiroa ny episodina be, dia ametrahana ny tanana ny osy anankiray, dia ny osy anankiray alefa, ny anankiray alefa ho an'ny Azazela, dia ny anankiray ametrahana tanana amindrana ny fahotany Israely rehetrarehetra. Manao karazana fihetsiketsehana rituel ry zareo, dia ametrahana tanana ohatr'izao le osy, dia mifindrany amin'le osy fahotana rehetrarehetra, dia vonoina iny osy iny rehefa avy eo. Tahaka an'izany ihany koa ny an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny andro lehibe ny famelan-keloka, dia nafindra tao amin'i Jesosy Kristy avokoa ny fahotan'ny zanak'Andriamanitra rehetra, dia novonoina izy rehefa avy eo. Rehefa maty izy dia tsy tapitra hatreo, satria maninona, raha ohatra ka vonoina fotsiny iny, izay mampatonga ny endry zareo misy foana isa-taona, satria indray mandeha fotsiny le izy ny atao, dia tapitra hatreo le zavatra, miverina amin'ny fahotany indray raha Israely. Azonao le izy, tsy mahova nininona andry zareo le zavatra, fa mampasolazena azy fotsiny. Eo zany le fandehan'le tantara, afindra ohatr'izao le zavatra, misy miandro fatratra mihitsy ny angamba, tena mitraka mihitsy mitsy io vita le vavaka, amen, vita ndray fahotana tamin'iny taona iny aloha, 2023 zany zay aloha, hiditra 2024 dia nidikan'izay renouveleny kartana fahotana, renouveleny karta-pahotana. Mahazo ndray tsika aloha atoato zany, manao zay azo atao rehetrarehetra aloha, raha mbola velonaina amin'ny Yom Kippurim 2024 ndray misy osy anankiray ametrahantsika an'izy rehetrarehetra dia samy miala. Fa ny an'i Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra tsy mba tahaka izany, fa indray mandeha nafindra le fahotana, dia vita le famindram-pahotana, dia niarana levina tamin'ny alalan'ny batisa ny zanak'Andriamanitra rehetra, ary rehefa avy eo izy dia maninona, niarana tsangana tamin'ny ho amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'ny Kristy, fiainana tsy eo ambanin'ny herin'ny ota intsony. Amen. Sasainao mijanona olombelona ihany, androany sy rapetso raha afaka pitso amin'ny herinandrontsika mety ho tesitra ihany, mety ho sositra, mety misy fotoana tafahoatra ny zavatra mbaran'ny vava, mety misy fotoana maratra ny ao anaty malahelo, reny fihetse-potsika sy fihetanam-potsika rehetrarehetra reny misy asa misy ota daholo any anatin'izy reny, zay mampatonga hoe any an-danitra any tsika tsisy intsony alahelo, tsisy intsony ranomaso. Mampilaza dranomaso iny misy zavatra ny anaty any, misy vesatra ny anaty any, moa te tsy maninny tsy rarahako nefa ao anaty ao zavatra ho ay, mihodina ohatra ninona ny machine du péché, mihodina tahaka ninona ao anaty ao. Dia zao ny zavatra nataon'Andriamanitra amin'izay tamin'ny alalan'ilay izy, no vaina amin'izay, no mena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, nafana tamin'ny herin'ny ota. Za tsy manafaka ny olona ho afaka amin'ny karazana zavatra maro isan-karazana. Raha ohatra hoe te marary le olona te hosotrana dia okey, zay fotsiny zany. Fa raha ohatra hoe za délivrena amin'ity dia délivrena amin'ity, dia esorina daholo ity, dia ty tsy mety za tsy mety mahazo vady, za tsy mety mahazo zanaka, mba eto ambavaka fa ohatran'izao fiainako. Reraka tsika raha hitanisan'izay tsy mety rehetrarehetra. Fa ozy izy Sotra Masina milaza ny fotoana anankiray tsika tafahala ao ambanin'ny fahefan'ny ota,
dia tsy manan-kery amintsika tsony ny ota, ary parallèlement ny ota no herin'ny satana. Jaona voalohany toko 7 milaza an'izany, ny niavin'ny zanak'Andriamanitra teny andrava ny asan'ny satana. Inona ny asan'ny satana? Ny fahotana ny asan'ny satana. Ny asan'ny satana tsy aretina, ny asan'ny satana tsy karazana tsy fananam-boly, tsy fampikanina, na fikorotana mpiaina, na fikorotanana faditran'ny zanaka. Fa ny asan'ny satana dia ny fahotana. Ninona manjo anao rehefa tsy eo ambany fahefan'ny satana intsony ianao, rehefa tsy eo ambany fahefan'ny fahotana intsony ianao? Na misy zavatra manjo anao be da be ary. Ozy izy Paoly miatra aminay daholo inge zao zavatra rehetrarehetra zao hoe. Kejaina manodidina izahay, enjehana izahay, atao an'izao olona zao fatitr'olona rehetrarehetra zao izahay. Malaza soa zay, malaza ratsy zay. Fa tsy mampaninona anay intsony zany zavatra zany. Satria izahay tsy ao ambany fahotana intsony. Ka zay mety ho endrika rehetrarehetra fisehony ety ivelany dia efa tsy miasa ny anatinay ihany intsony. Dia hoy izy misaotra masina teo hoe andehanantsika amin'izay amin'ny fiainana vaovao. Ny zavatra izay ambaran'ilay misaotra masina maranantsika azy sady ifampizarantsika tsara ao anatin'ilay izy. Dia hoy izy misaotra masina milaza fa ny amin'ny hafatesany 10 dia maty izy ny amin'ny ota ray mandeha, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra Jesosy. Maty ny amin'ny ota izy zany noho ny amin'ny fahotantsika dia maty izy, satria izy nitondra ny fahotantsika rehetrarehetra. Dia rehefa aveo izy ny amin'ny havelomany, velona kosa izy ho an'Andriamanitra. Dia tahaka izany ihany koa ianareo, isika ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona kosa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny atao hoe fiainam-pinoana, ny atao hoe miazakazaka amin'ny finoana, ny atao hoe miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana. Dia mino an'izay ambarany Sotra Masina. Inona le ambarany Sotra Masina? Areoko tahaka izany koa ianareo, ny tenanareo ataovy efa maty ny amin'ny ota, dia velona ho an'Andriamanitra. Rehefa voarainao ny asan'i Kristy Jesosy teo ambony hazo fijaliana, rehefa tsapanao ny famelan-keloka, dia hoy izy Sotra Masina mba hoe ataovy efa maty ny amin'ny ota ianareo. Ina moa dika zany hoe ataovy efa maty zany? Ataovy toy ny efa maty. Ianao mbola amin'ny maha-olombelona anao ozy ako, mbola misy zavatra miseho tsindraindray eny, mbola misy falatsana tsindraindray eny, misy arerahana tsindraindray, misy akiviana tsindraindray. Fa ataovy toy ny efa maty, efa tsy zany tsony aho, efa tsy zany tsony aho. Misy olona be da be miresaka amiko, tena nateraka indray fa mbola manana fahalemena. Ohatra anankiray nomeko hoe nateraka indray izy, tena natsapa izy ny asan'i Kristy Jesosy, fa 2 volana teoriana izy mbola tsy afaka misigara. Dia manontany ahy izy, fa hoana pastera, ina ny tokony ataoko? Fa maninona no mbola mitoetra amin'izany aho? Misy olona tena zany tena zaho amin'ny fanahy any miaino, zay mampatonga any amin'ny témoignage foana ny miaino témoignage a, ohatran'ny ao na fiainanao an'izany Jesosy, zany ohatran'ny ao na fahatsapanao an Jesosy. Za tsy mijery hoe inona mbola ataonao dia inona ny tsy ataonao tsony, mamitaka ireny zavatra ivelany ireny, fa ny témoignage ny tsy mamitaka, satria ny témoignage zavatra tsapany anaty lalina any. Dia misy olona miresaka amiko, tena nandray ny fitiavan'i Kristy fa mbola ao anaty masturbation. Dia misy fanameloan-tena be mihitsy any anatiny any, hoe za tena tsy mety afaka, zany ny fiainako taloha fa tsy mety afaka, inona ny tokony ho ataoko? Dia zavatra zaraiko aminy fotsiny dia Romanina 9 io dia ny 12, ary aoka ho tahaka izany koa ianareo. Ka ny tenanareo dia atao votony ny efa maty amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. Za efa maty, ny finoana ny mandeha aloha. Zay fiarana amin'ny Tompo. Ny fiarana amin'ny Tompo tsy hoe mitondra tena masina ianao, dia rehefa tsara, rehefa masina tsara fitondrantenanao, dia olo masina amin'izay ianao. Fomba fijery fiarahamonina ny ohatr'izay. Rehefa mandany ny androm-piainanao ianao amin'ny fikarakarana kambody, fikarakarana sahirana, miezaka be ianao amin'ny fitondrantena tsara, isaka misy miantso ianao dia ahoana tompoko, tsy miakatra mihitsy ny
intonation sy volume fa tena milamina tsara mihitsy. Ny akanjonao tena manafikitro kely foana. Ianao tsy mamiravaka ninninina zany, tsisy volamena, tsisy ninninina. Na volonao tonga dia tsotra be, tsy azo atao branchine. Raha vao manao branchine dia efa tsy dia izy loatra zay. Dia rehefa tsara tahaka izany ny fiainanao, dia maty tao anatin'izany fahatsarany zany ianao, dia izy fiarahamonina hoe olo-masina ianao, atsangana olo-masina ianao. Dia misy anankiray ihany koa olo-tsambatra, fa iny tsy haiko ny paramètre hoe rehefa inona ny olo-tsambatra, tsy fantatro iny. Fa miankina amin'ilay fiainana teo aloha no hamaritana zay. Fa ao amin'Andriamanitra tsy tahaka izay. Fa ny ao amin'Andriamanitra nataony aloha ilay zavatra. Zany hoe hafahafa be ny fiarahana amin'Andriamanitra. Oza tena ohatra zao hoe misy olona tena nateraka indray fa mbola anaty masturbation. Fa Andriamanitra zany ao aminy dia zao ity dia olo-masina manao masturbation. Tena inconcevable zany amin'ny fiarahamonina hoe ahoana tsara hoe hazavao tsara zany resaka zany. Fa misy tsy miady zany. Olo-masina manao masturbation amin'ny ahoana. Ka inona mahamasina azy raha zany ny ataony. Fa ny an'Andriamanitra tena zay mihitsiny. Ilay zavatra vakitsika teo, ary aoka ho tahaka izany koa ianareo. Ny tenanareo dia ataovy toy ny efa maty amin'ny ota. Zay vao deuxièmement fa velona ho an'Andriamanitra kosa. Sasy ianao mamakivaky an'ity zao tontolo izao ity, dia ataovy toy ny efa matiny amin'ny ota, efa matiny amin'ny filana. Galatiana 5:5 milaza an'izany, zay an Kristy Jesosy dia efa nanombo. Tsy ianao no manombo. Izy tsy miteny hoe aoka hanombo, izy tsy miteny hoe omboy, fa ozy izy hoe efa nanombo, action faite, asa efa vita. Iza nanao azy? Jesosy Kristy teo ambony azo fijaliana. Ny anjaranao dia ny mino, zay le teneniko hoe fiainam-pinoana no iainantsika. Eto anivo zao tontolo zao. Jaona 1:5-4 raha tsy tsitsy ny hery izay ahafahantsika mahandresy izao tontolo zao dia ny finoantsika. Mila mino isika fa niara voaombo, ny tenantsika dia niara voaombo taminy teo ambony azo fijaliana. Ary mila mino isika fa za dia velona ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Fa raha vao tsy mino an'izany isika dia lasa miaina tahaka ny olombelona rehetra ihany. Tsy miaina n'ilay fiainam-baovao. Fa Jesosy efa nanombo ny tenan'ny ota, dia nanome antsika fiainam-baovao. Manomboka mahazo fanandramana ianao, ilay izy tsy finoana 100%, fa omeny fanandramana ianao, dia henonao mihitsy ilay fanandramana. Ny olona rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy, rehefa voaombo ny tenan'ny ota ny anatiny, dia tsy fahotana intsony ny plezirany, fa ny tady an'Andriamanitra. Sarotra be ny anetana olona foana isan-keny mihetsika, ary za tena miaiky andry zalahy mpitory-teny reny mihitsy, tsy lany tenenina reny mihitsy. Tongava fa misy an'izao, tongava fa anao an'izao, tongava fa misy an'ity ndray. Dia tsy maintsy mitady zavatra ambonimbony lenta kokoa foana isaky mihetsika, fa raha tsy zany misy manindry karatra ambony kokoa noho ny anao eo, lasa ampininao. Dia anao zany tsy maintsy mametraka foana hoe tena nisy tory-teny zay eniko ndre mandeha hoe tena mino zay fa efa nambinon'Andriamanitra ianao tamin'ilay tsodrany farany tamin'ny herintaona iny, fa zao mila fiazonana iny. Raha vao tsy tonga tsony ianao, efa zavatra anankiray no mahazo, fa zavatra faharoa ny fiazonany. Dia poritra be mihitsy hoe tena nahazo mety ho votsotra hono le fitahiana ary neny, fa ndao tena tsy mahazo miraty tsika zany an'ilay fivavahana. Raha vao miraty an'io tsika, votsotra indray le efa azo teo. Raha tianao itoy ilay izy, efa nanomboka zavatra tao aminao Andriamanitra. Fa rehefa miova ny fiainan'ny olona ny anatiny any, dia tsy mila zany zavatra zany intsony izy. Tsy mila fampitahora-pahotana zany izy hoe ny fahotana dia mitondra anao amin'izao, ny fahotana dia mitondra anao amin'izao. Ary fampitahorana ngely limité be. Jerenao farakaraky ny ampitahorana ny olombelona vao mainka hanova ny zavatra anankiray, vao mainka hanova ny zavatra iray.
fantatry ny olombelona rehetrarehetra ngefa firaisana ranofo ny mitovy fananana mitondra sida e fa nga maty ny sida mandraky tiny androany nga miala amin'izany ry zareo mandraky tiny androany de davany lalana fotsiny io hoe inona zany ny fomba atao de ahoana indray ny fomba anaovana le izy de hovainy fotsiny le lalana zay le lalàna tsy manan-kery ianovana ny olona fa manan-kery fotsiny amiliana ny lalany vetivety fotsiny fa rehefa ny olona manana fiaina ambovao amin'ny Kristy zay le fanandramana enao mihitsy le karazana etaeta vaovao any anatinao enao le karazana faniriana vaovao any anatinao faniriana hafa mihitsy tsy terena hivavaka tsy terena andoalika tsy ampanantenaina zao tsisy dette morale hoe mitomany Jesosy rehefa tsy mivavaka ianao misy karazana olona nge manao zavatra ohatran'izany avoaka ny verset aza mampalahelo fanan'Andriamanitra de otsiponiny amin'izay fanaonao rehetrarehetra io lazay fa mampalahelo fanan'Andriamanitra daholy volomasonao mieta lazay mampalahelo fanan'Andriamanitra satria nahita ray izy ato aza mampalahelo fanan'Andriamanitra zay rehetra ataonao io mampalahelo fanan'Andriamanitra daholo fa rehefa miova ny anatin'olona any de miova ny besoin zay natao olona vaovao de izy sotra masina milaza miara-matytsika de atsangana Jesosy Kristy makany an-danitra de tsika mandeha amin'ny fiainam-baovao amin'Andriamanitra inona le fiainam-baovao tsy tia hota intsony fiainam-baovao tsy te hanota intsony fiainam-baovao mitady an'Andriamanitra sy nona an'Andriamanitra etonga zao misy publicité isaky mihetsika hoe tongava mivavaka tongava manompo fa misy olona miazakazaka foana tady ny fomba rehetrarehetra misy karazana olona isaky mihetsika tena variana mihitsy zay manana faniriana sy etaeta fa tsy fantatra moa zay sakana manjoandry zareo any fa tsapany foana za misy mandefa message foana ohatra zany ho avy amin'izay zay pasteur mbola tsy hita izy aloha ho avy amin'izay zay ho avy amin'ny farany taona raha misy réveillon ozy tsy namalytsony amin'ny farany eny fotsiny ho zay ako any an-tsaiko any fa efa fandimony zay tsinony fa hitanao matoa misy zavatra ohatran'izany misy zavatra maniry ao anatiny ao za tsy miantso azy aza miandry aiantso anao zany tsy miantso anao zany za zany tena ndraindray sahirana kely eo amin'ny fomba fitondratena io hoe raha tsy miantso anao sao de verinao tsy mirarahanao raha miantso anao anefa sao de verinao fa maniry anao indray de sanganehana eo nelan'elan'izy rorozo Paul zay de aloako loatra am'izao mbola tsy hitako zay anapahany-hevitra de avelako fotsiny am'izao aloha ianao anapa-kevitra rery any fa tena tena tiako mihitsy ny hoe ianao tonga eto tsisy maniry anao na inona ankoatranao sy ny tompo sy ny asan'ny Kristy any am-ponao sy ny maha-olom-baovao anao zay ihany fa rehefa vaovaony any anatin'ny olona de mitady an'Andriamanitra izy ary tsy mitady toriteny fotsiny ihany misy olona matsy mitady toriteny fotsiny mitady zava-baovao enona mila zavatra vaovao indray sady efa lafolafo zao Facebook manahirana be mbola ary mety hivoatra marina ny tantara amin'io mety tsy ratsy ihany izy io hoe tena andany vaintsy sa ve jery telefony eto fa 6000 le retour ny tsahamanitra aloha mandeha makany direct fa vaintsy sa tonga de lany raha vao telefony nanjerena mety tsy ratsy ihany le zavatra eto aho vao mandinika fa ianao rehefa misy asan'ny tompo any am-ponao de mandeha ho azy ianao nony ianao de mandeha na finoana amin'izay tsika miatrika zavatra maro zavatra mila fantatritsika ao anatin'ilay izy efa voafon'ny Kristy Paska ao atsika izy any an-danitra petraka ao tanànakavanan'Andriamanitra tsika mandeha amin'ny fiainam-baovao ao aminy amen de ninona zavatra mety manjoanao eto amin'izao tontolo zao ninona zavatra mety mbola miseho de ozy izy lay sotra masina vaketsika farany teo andiny faraika amby folo takisany ianareo ny tenanareo toy ny efa maty ny amin'ny ota na vao avy nanota ary ianao tsy maninona zany tsika tsy manan-kely ota fa tsy reny zavatra reny ny zava-dehibe fa lay fototra voavoly ao anatintsika ao rehefa nasian'Andriamanitra fiainana ao anatintsika ao ny ambiny rehetrarehetra de tay rehefa tsisy fiainana ao anatintsika ao ny ambiny rehetrarehetra lasa le tena izy indray no tsy tafapetraka de lasa de tay daholo indray ninona hetsika ataonao misy olona nge tena tsara fitondratena fa ho any amin'ny elo mandrakizay zany nge misy fitaka be de be mihitsy
jereo tsara le olona zay nanatona an' Jesosy ny teny tao am' boky Mateo toko fafito andiny fa 2:20 ozy izy le olona nyresaka hoe tsy efa nanao asa maro tamin'ny anaranao fa izay efa nanao an'izao efa nanao an'izao efa nanao an'izao nge ozy izy fa nandroka demini fa ozy izy Jesosy lasa tsy fantatro akory nareo hatramin'izay nge tsy fantatro akory ianareo hatramin'izay zany hoe tsy tao amin'ny Kristy mihitsy hatramin'izay fa tsy hoe vokatry ny natao omaly sy afaka omaly ny nahatonga azy tsy fantatra fa efa hatramin'izay izy ny tsy fantatra lay virjina 5 adala efa hatramin'izay nge ny tsy fantatra nandondona ry zareo tompo voay izahay ko raha tsy hoe mahafantatra hoe tompo dia mahazo miditrako zay nge nydikan'iny tsy fantatro zany ianareo ianao nge nanao engagement aminay ozy izy ianao hoe itsenanao mandritra ny anina fa andraso kely aho ozy ianao fa zany hoe ianao moa le kely aminao ela be dia tsy andrinay dia lasa zay lany tao ny solika fitaizanay lany tao solika anay dia lany tsy nanana solika fitaizantsony izahay ny virjina ny endriky ny virjina dia olona tsara fitondran-tena olona madio olona mendrika mijanona tao anatin'izany fitondran-tena tsara zany ry zareo fa tsy napiditra azy tao amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry zany fa isika na misy fotoana raha mahalatsaka atsika tsy mahalatsaka hoe mampime zany fa hoe latsaka ao anatin'ny fahotana na misy fotoana renao latsaka ao anatin'ny fahotana latsaka ao anatin'ny zavatra tsy mety ny zavatra ataonao fotsiny mitoetra amin'ny finoana za dia niara-voaomby tamin'ny Kristy teo ambony azo fijaliana tsisy tena niota intsony atao anatiko tsy mpanompon'ny ota intsony a mihezako ny ota misaotra an'Andriamanitra rehefa mivavaka tsy miranomasoko intsony ny amin'ny fahotana fa ranomaso noho ny famelan-keliko Jesosy tsy haiko ianao raha mamatsapa an'izany fa zany mampilatsaka ny ranomasoko za tsy mitomany ny amin'ny zavatra tsy mety ataoko zany fa ny mampitomany ahy dia Jesosy Kristy izay efa namelan'ny heloko mbola tsy lavo akory aty efa voavelany heloko zany nge tsy takatry ny atidohanao zany tsy takatra sainao zany hoe mbola tsy lavo akory ianao nisy fotoana nandinga za zavatra zany melohan'ny antsony Jesosy efa fatany zavatra ho ataoko rehetrarehetra mandrapatapitra hoe fofonaika efa fatany daholo fa fatany amin'izao taony eo anao zao amin'izao taony eo anao zao amin'ity menimenina amin'ity laza iverin-dalana ato izy laza tsy anao tsony afaka rotokom-bolana indray izy iverina hoe inty loizanako nani fa iverina aminao efa trotraky ny adalana vao nahatsiaro anao vitsy zay dia ilokaloka indray izy hoe tsy hiala aminao tsony mandrakizay fa le mandrakizay indray efa bolana ny alavany vo eny an-dalana eny mahatsiaro hira anankiray zay hirana mpanompon'Andriamanitra anankiray aloha tsy tononiko ny anara mety vitsy amin'ny manareo mahafantatra n'le hira mpitiavana le izy fa ile izy mpanompon'Andriamanitra dia ozy izy le hira ny raha nizoronanao izy mpivady oty anao oty mandrakizay fa aty aoriana tsy efa ny divorce avan'le ranga le ranga pastera le vehivavy artiste fa sarabada ry zareo nisy fotoana le pastera mampime io ny resaka tamiko izy dia ozy izy nanazava tamiko hoe ny ao am-baiboly ozy izy ny ao am-baiboly ozy izy le hoe ina moa zay rehetra misaotra vadiny dia mijangajanga ka tsy hitako zay ataoko za zany tsy divorce azy zany fa tonga dia miaraka daholo zay telo dia amin'izay tsy mijangajanga zany ve sa pastera hony izy zako pastera zany dia zany ny resahany amiko ozy tena mba hafa koa tiranamany ity ka tsy maintsy sarako izy fa tena tsy maninona na zay ary aloha zany le tranga nefa vo eo vo afrina ny teny hoe ho tia mandrakizay Andriamanitra koa fa mahalala antsika an'izany fatany zavatra mihodina ao anaty fiainantsika fatany zavatra mihodina ho am-pontsika fa eo anatrehan'izany zavatra rehetra zany tena mahavariana nge tsy ny annuleny ny décision ary le décision tsy hoe décision amin'ny anao manaiky io fa décision ozy izy ny Efesiana toko 4 hoe hatran'ny fomba mbola tsy ary ho fanorenana zao tontolo zao dia efa nofidiny ho ao aminy isika raha ohatra ka nisy fanapa-kevitra tao an-danitra hoe anisy fandiniana miaraka amin'ny anjely atao tsangatanana azo antoka fa tsy hisy voavonjy zany
tsangano tananareo ry anjely ianina zao avy no ataony aloha melohany anangananareo tanana converti izy am'izao a 30 taona izy no tazomintsika velona fa mandritry ny 30 taona io a reto avy no ataony ozy ny anjely hoe na le 3 taona ary de va mampisalasala hoe tokony andraisana fanapa-kevitra avy ny amonjena azy na le 3 taona voalohany ary fa Andriamanitra tsy nila saina tamin'iza tamin'iza fa tonga de nofidiny ao amin'ny Kristy Jesosy tsika hatreo fony mbola tsy ary ny fanondrena zao tontolo zao satria manino efa niteheny Jesosy daholo ny fihodinantsika rehetrarehetra tsy afaka nandany io zanak'Israely izy tsy maintsy navoaka ny daholo zanak'Israely satria Abrahama nefa nanao efa mipeheny Abrahama le promesse azo tamin'ny alalan'ny Abrahama ny promesse hoe ny tananakao tsy maintsy mandova ny ty tanàna ity de tezitra Andriamanitra fa nalefany ihany fa amintsika kosa tsy amintsika intsony ny fahatezerin'Andriamanitra satria efa tao amin'i Jesosy Kristy zany natotona tao amin'i Jesosy avokoa ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra nye zany nge Paska io e ao amin'i Jesosy ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra tsy tonga atao tsaiko verset milaza an'le izy fa voasotra ao anatin'ny Baiboly zany fa tao aminy nametrahana ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra de tapitra paye daholo zay natonga azy laza teo ambony azo fijaliana vita ny zavatra rehetra tout est accompli vita daholo anjarantsika sisa ny miaina amin'inona miaina amin'ny finoana sisa karaha mivoaka eto ianao miatrika fiainana ianao misy zavatra maro isan-karazany ozy izy le Romana toko voalohany Romana toko 5:1 teo am'izay milaza sy manambara amintsika ahoana ary ataontsika osisiny amin'izany itoy anota va isika itombon'ny fahasoavana sanatria zany ataontsika zay efa maty amin'ny otahoana no velona amin'ny andry tsika mbola misy fahalemena mbola misy fahotana mbola misy zavatra mandalo fa sanatria amintsika ny itoy ho amin'izany zavatra zany fa efa matiny amin'izany tsika amen ary velona miaraka amin'ny Kristy Jesosy ho an'Andriamanitra amen miaraka itsangantsika tesame mba mivavaka amin'ny tompo amin'ity andro anio ity olona afaka ianao olona voavidiny rano Jesosy ianao mba hifaly sy ravoravo anao Paska firavoravonany amin'ny zava-pitan'ny tompo raha maniry ary mivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano Gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto